Ny teny zaraina izay omenantsika androany indray ry havana dia ireo endrim-piainana mety hiainanao. Na ianao mino an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy anao dia raisinao ny fitiavan'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 3:5-telopolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Vokatr'izany koa dia afaka ho irak'Andriamanitra ianao milaza ny teniny araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona ihany 3:5-telopolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Na ianao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy mino an'i Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 3:5-telopolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Anjaranao ary no misafidy na ny fiainana na ny fahafatesana. Mandram-peona tompoko.